sika amin'ny teniny. Misaotra an'Andriamanitra sika tamin'ny efatrandro voalohany. Efatrandro no men'Andriamanitra andiniantsika tena amola volan'Andriamanitra antsika, anangan'Andriamanitra antsika. Ny fandiniana tena nefa tsy hoe vita farana. Fa amin'ny alalan'ny fanampiany fanahy masina dia isan'andro dia fiainantsika izany. Ary amin'ity takarivo ity dia tiako ny anaitra antsika indray amin'ny fidirantsika ao anatin'ny efatrandro manaraka izay nampitondray ny tompony lohateny hoe efatrandro andiniantsika ny amin'ny asan'Andriamanitra. Zany hoe amin'ity efatrandro faharoa ity tsika dia hijery akaiky ny mahakasika ny asan'Andriamanitra. Ny zavatra anankiray lehibe ao anatin'ity tapany faharoa ity dia ny fahafanao miaino izay teny rehetra ho zaraina eto androany. Ary enoko fa hifantoka bebe kokoa amintsika ho atsangana ho amin'ny fanompoana ny teny androany. Zay ngamba ny any amin'ny andro faharoa any tsika vao hijery amin'ny hoe ny fiantraikan'izany any amin'izay asa mpanaovan'Andriamanitra antsika. Fa androany aloha isika ilay ho ampiasaina mihitsy no tian'Andriamanitra ho ajoro ao anatin'izao famarinana ho zaraina androany izao. Hivavaka isika. Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy tena misaotra indrindra anao zay. Tena misaotra anao zay satria fantatray fa avy aminao ny teny, avy aminao ny fiainana, avy aminao ny fahamarinana, avy aminao ny olona, avy aminao ny fantsona, avy aminao ny zavatra rehetra. Saika tsy nisy na inona na inona azonay antenaina amin'izao fiainan'izao raha tsy teo ianao satria fantatray fa ny famindraponao mampijoro anay ary fahasoavanao no matoy izao anay. Miangavy Tompo amin'ity takarivo ity mitenena aminay dia ampahafantaro anay ny lalanaina andehananay araka ny sitraponao. Dia vangiony fonay Jesosy mba ho mpiainy mpakatony teny zay fa tsy ho mpiainy mpanadino ka mitaka ny tenanay. Dia izay teny rehetra ho zaraina eto ho tonga vavolombelona tsapa hitanana anehoana fa sarobidy aminao tokoa ny asanao. Sarobidy aminao zay tsirairay avy zay mpanompo ampiasainao. Sarobidy aminao ny fanjakanao indrindra amin'izao tany fandalovan'izao. Dia mitenena aminay fa miainanao indray zay mianaran'i Jesosy. Amen. Anitsika dia hijery ny ten'Andriamanitra amin'ilay hoe isika mijery ny asan'Andriamanitra. Tiako fantatsika ao anatin'ny famerenana kely ny amin'ny Adama. I Adama rehefa avy nivolavolain'Andriamanitra dia noentin'Andriamanitra tao amin'ny sahy-edena. Dia inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho ataon'i Adama tao amin'ny sahy-edena? Fantatsika tsy anjery hiasa sy hitandrina azy. Zany hoe vao vita Adama dia nampandreketin'Andriamanitra asa goavana izy. Tsy ny ho asa goavana izay nataon'Andriamanitra io fa ilay edena izay sarobidy sady tsara indrindra nataony. Dia i Adama no nataony farany dia noentiny Adama ozy izy ny Genesis toko faharoa. Amin'ny Genesis toko faharoa 5:10 ka 7:10 zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra an-dralehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahy-edena hiasa sy hitandrina azy. Zany hoe ny antony nanaovan'Andriamanitra ny Adama, namola vilany an'Andriamanitra ny Adama dia hoentin'Andriamanitra, hoentiny. Hitatany hoe nitondra an-dralehilahy, noentin'Andriamanitra raha lehilahy dia namponina azy tao amin'ny sahy-eden'Andriamanitra. Ary tsy hoe hiaina fotsiny sy hitoetra ao izy fa hiasa sy hitandrina azy. Zany hoe ny zavatra sarobidy amin'izay nataon'Andriamanitra sady nohariany nahafa-po azy lasa natolo no an'i Adama ho tandremana sy ao i Adama ny nasainy hiasa. Teteny amintsika zany fa Andriamanitra dia manana vision na manana vina ahatonga anao hiasa ny asan'Andriamanitra. Dia zao ny zavatra mitranga ao anatin'ilay izy. Niforon'Andriamanitra ny olona, nataon'Andriamanitra teny ivelany edena. Fa rehefa vita ny olona dia nentin'Andriamanitra ao amin'ilay sahy-edena hiasa sy hitandrina azy. Tandrema nefa fa ny asan'Andriamanitra dia tsy nankin'Andriamanitra amin'ny olona mpiodina. Tsy olona mpiodina no nanankinan'Andriamanitra ny asany, fa olona miombona aminy. Zany hoe olona voavolavola, olona nampiasainy, olona azo ny antoka. Satria jereo tsara fa rehefa niodina ny olona dia ozy izy ny Baiboly noroasin'Andriamanitra ny ala tao edena ny olona rehefa niodina sy ny ala tamin'Andriamanitra. Vakitsika ny Genesis toko 7, jerentsika vetivety ny Genesis toko 7 dia manomboka amin'ny 2:20. Tonga dia jerentsika ka hatramin'ny 2:20. Ary hoy Jehovah Andriamanitra rehefa niodina ny olona eo kanina ny azo fahalalan'ny tsara sy ny ratsy nandany ten'Andriamanitra dia ozy izy hoe indro ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka mahalala ny tsara sy ny ratsy ary ankehitriny andrao aninjitra ny tanana izy ka hakany koa ny azo naina ary hohaniny ka ho velona mandrakizay izy. Dia nesorony Jehovah Andriamanitra tamin'ny sahy-edena ny olona
zay toerana tian'Andriamanitra hoe iasan'ny tany izay nanalana azy ary eny nyroany ny olona ary nampitoeriny amin'ny 720 tany tsy nanany saidena ny kerobima sy ny lelafiny sabatra lelafiny sabatra mihebieby iambina ny lalana makany amin'ny hazonaina zany hoe tonga dia nanendry kerobima Andriamanitra iaro ny lalana makany amin'ny hazonaina ndrao ho an'ny olona ka ho velona ao anaty faharatsiana izy. Teteny aminao zavatra anankiray ihany ny azo mpanota angatahana amin'Andriamanitra. Tsy ny hoe taio Andriamanitra na meo tombonandro fa zavatra anankiray hitako tena tian'Andriamanitra vavaka eny ambava mpanota dia ny hoe mibebaka aminao Andriamanitra ary miverina sy tonga anao ny sitraponao indray. Zany hoe eto no nahitako fa tsy sitrapon'Andriamanitra ny ahavelona antsika ao anaty fahotana reto. Alohan'Andriamanitra mahita antsika tsy miaina ela eto ambonin'ny tany fa dans le cadre ny hoe miaina ao anaty sitrapony. Toy izay lava andro iainana eto an-tany nefa hitohy ao anaty faharatsiana. Jereo io fotom-pisainan'Andriamanitra io hoe voavy volavolainy Adama tonga dia ny manana edena mahafinaritra be hiasa sy hitandrina azy. Vao niodina tamin'Andriamanitra Adama sefa tonga dia nyroany niala tao amin'ilay toerana mahafinaritra be napetrany any amin'ny toerana atsinanana ozy izy zay tsy tao amin'ilay tany edena tian'Andriamanitra hitoerany. Dia inona ny zavatra nitranga? Fefen'Andriamanitra tsy hinanany ny hazonaina ndrao velona mandrakizay ao anaty faharatsiana izy. Hitanareo? Ny objectifan'Andriamanitra, ianao zao raha mbola miaina eto ambonin'ny tany ka olombelona dia ny zavatra angatahana amin'Andriamanitra voalohany dia hoe mba atao velavelona Andriamanitra ho tahiana Andriamanitra fa mila fantatsika aloha ny ao am-pon'Andriamanitra. Ny ao am-pon'Andriamanitra raha io Genesis io nijerena dia zao feran'Andriamanitra izy tsy hinana ny hazonaina fa ndrao velona ao anaty faharatsiana ny olona. Tena tsy tia faharatsiana Andriamanitra, tsy tia ota Andriamanitra, tsy tia olona miaina ao amin'ny sitrapony Andriamanitra. Ary zany no antony mahatonga antsika rehefa mivavaka dia zao mila fantatsika ao amin'io teny io ny hoe Andriamanitra dia manana planina tsara ho antsika. Ary zany planina zany dia efa nomanin'Andriamanitra sy tanteran'Andriamanitra ao ambadiky ny faneketsika ho volavolainy ho tonga olona araka ny sitrapony. Tiantsika ho velona ao amin'ny sitrapony fa tsy ho velona ao amin'ny adalantsika sy toetra ho faratsiana. Jereo fa tamin'ny fihodirana Adama dia nanjary voafetra ny androny. Raha olona tokony ho velona mandrakizay Adama tao amin'ny sitrapony hitandrina ny saedena dia lasa nandova fahafatesana voafetra ny andron'ny Adama rehefa avy niodina sy tsy nakatohan'Andriamanitra izy. Ny vavaka azo mpanota tao arak'izany dia aza mieritreritra sy misaina mihitsy ny hoe mba taio Andriamanitra anao meo tombonandro. Fa vavaka fiverenana ny takian'Andriamanitra satria hitantsika amin'izany fotom-pisainan'Andriamanitra zany fa ny zavatra tena andrasan'Andriamanitra amin'ny olona dia ny iaina ao anaty fahavelomana miaina ny sitrapon'Andriamanitra. Afaka zany Andriamanitra miasa saina ny mety tombonandro anao rehefa hitany fa mahasoa azy ianao. Fa aza dinoina fa rehefa tsy mahasoa an'Andriamanitra tsika dia tsy misy antony intsony iainantsika eto ambonin'ny tany satria manimba ny tany fotsiny tsika zany hoe manampy an'ny Satana tsika amin'ny asa fanakorontanana, amin'ny asa fandravana ary amin'ny asa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay programa ilana antsika. Ka ny asan'Andriamanitra dia tsy natao an'ny olona mpanota vesaranota fa natao an'ny olona vita fibebahana. Mahita kely an'izay aho amin'ny bokin'ny Lioka 2:20. Nanao jeritsia kely Lioka 2:20 hoe rehefa ndresaka Jesosy sy Petera. Amin'ny Lioka 2:20 ny 9:30 ka hatramin'ny 9:20 zao nivaky ny teny ao. Ary ny tompo ry Simona indro Satana efa nilofo mitady anareo ho kororoa ny tony vary. Nefa ozy Jesosy 9:30 za nangataka ho anao mba tsy ho levona ny fononao ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalanao. Raha ny sitrapon'Andriamanitra dia hitan'i Jesosy fa ny devoly dia te-handrava amin'ny fonon'ny Petera. Fa Jesosy no vavaka ho amin'ny Petera dia sainao anie Petera hitan'i Jesosy fandazy eo amin'ny Lioka 2:20 jereo. Ary izy tompoko vonona anaraka anao hatranetranomaizina na dia amin'ny fahafatesana azy. Fa hoy Jesosy no 9:30 zaiko aminao Petera raha tsy mbola misy akomaneno akory dia andaha intelo ianao. Andaha tsy alala ianao izy izy. Zany hoe andaha intelo zany hoe confirmer mihitsy le fandavana tsy hoe indray-pandeha dia tonga saina tamin'ny fanondroany
fa ozy Jesosy hoe manda tsaratsara mihitsy tena hoe tena anda intelo zany confirmer le fandavana. De ozy Jesosy hoe zao nefa ny zavatra mitranga. Efa hitako meloha amin'ny fotoana andavanao fa iodina amiko ianao fa satana ikororoka ny finoanao. Ny problema tsy problema mpandavana fa finoana voakororoka. Zany hoe rehefa mikororoka amin'ny finoan'ny olona zany ny devoly de manondrana ny olona. Zany hoe raha tokony anaken'Andriamanitra izy de lasa mandaa an'Andriamanitra izy. Nefa ozy Jesosy za ozy izy efa nivavaka, tsy niteny Jesosy hoe za hivavaka ho anao fa ozy izy hoe za ozy izy nangataka ho anao. Za nangataka zany hoe za nivavaka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. De zao ny zavatra tiako fantatsika. Le finoana nananan'ny Petera taorian'ny fandavany de tsy finoana vaovao. Fa le finoany teo aloha ihany tsy levona rehefa nivavaka ho azy Jesosy. Zany hoe Andriamanitra tsy niteny tamin'ny Petera Jesosy hoe za nangataka ho anao mba ahazahoanao finoana vaovao. Fa ozy izy Jesosy za nangataka ho anao mba tsy ho levona le finoana ao anatinao. Zany hoe ny finoanao an Jesosy zany voatahiry ao anatin'le fotoana nandavanao azy. Mahatonga le finoana voatahiry satria manateny Jesosy fa raha pitso ianao mbola hiverina aminy. De zay le faharetany eo ankavanana indray mivavaka ao antsika. Ny Baiboly de tena miteny an'izay mihitsy eo amin'ny Romanina 9:7-8 de hoe izy lay mivavaka sy mangataka ho antsika ozy izy Paoly eo ankavanana indray. Petera nandany Jesosy rehefa hitany melola izy tsy hoe nanda azy indray mandeha fa nanda azy intelo be dao. Sainany hoe raha ny zavatra hita maso de toy ny hoe mahomby teo amin'ny fiainan'ny Petera zany Satana. Fa ny marina sofa efa mivavaka ho amin'ny Petera Jesosy tompo. De zay no nahatonga ny finoany tsy levona. Mba asika ve ny zavatra mitranga. Misy fotoana ane ohatrany mahomby eo amin'ny fiainanao zany ny devoly amin'le fotoana tsy atsiarovanao teny iny anaovanao ny tsy fanao nefa ianao efa zanak'Andriamanitra. Fa zao ny zavatra tiako fantatrao, misy anankiray mivavaka sy mitoetra eo ankavanany ray atao hoe Jesosy no anarany. Ary vokatry zay vavaka ataon'i Jesosy eo ankavanany ray ho anao zay tsy fantatrao amin'le fotoana andavanao azy, no mbola mahatonga ny finoanao mijoro mahatafaverina anao ao aminy. Zay no mahatonga ny Paoly ny laza. Ozy izy Paoly any amin'ny bokin'ny Hebreo mijery an Jesosy tompo. Izy ny tompo ny finoantsika ary izy ny mpanefa azy. Zay no mahatsara le finoantsika miorina ao amin'ny Jesosy, zay azon'ny Jesosy amin'ny fanotronany, amin'ny assistance divine. Izy miassiste antsika, miazona ny finoany ao anatintsika. Fa itsika tsy mahazona ny finoany io zany ianao, fa mila mahafantatra ianao hoe ny fibanjinanao an Jesosy ny mahatonga ny finoanao tsy ho raraka. Alleluia. De zavatra mahafinaritra de zao, io Petera io ihany nanana finoana faran'izay enjana indrindra tamin'ny apôstôly mba azonao veriko ave. Fa io Petera nandany Jesosy io ihany. De io ndray nahatonga izy ihany ny apôstôly nahavita maty martiorany finoany an Jesosy. Izy mihitsy no teny hoe raha ho vononareo aho izy de ombo eo amin'ny hazo fijaliana de aza velan'ny lohako ny tongony izy no any ambany fa ny lohako no mariky nanomboana ny tongotra Jesosy. Zay ny fiafarana amin'ny fiainan'ny Petera. Nomboana teo amin'ny hazo fijaliana tahaka an Jesosy koa izy, fa tsy nitsangana tamin'ny maty satria tsy mesy izy. Zany hoe maty martiora ny finoany an Jesosy. Zao hoe mila an Jesosy ianao. Raha kristianina aza mirehare zany hoe mavita tena hoe nomeny Jesosy ny fahasoavana rehetra de afaka andeha lavitra tsy misy Jesosy. Na ho avy ny fotoana de misy fampianarana mety hiteny hoe anao hotoizana Andriamanitra mpamorona, zanaky ny mpamorona ianao de Andriamanitra ianao de anjaranao ndray zao mamorona. Non, tsisy fahaleovan-teny zany miaraka amin'ny Jesosy satria tsy maefa na inona tsika raha tafasaraka aminy. Noho zany ny voninahitra amin'ny fanompona, ny fijoroana ao anaty fanompona. Raha misy zavatra tsara isehony eo fiainanao anatin'ny fanompona, meteza re tompoko andohalika akasitraka sainy miavoninahitra ny mpanjaka zay maty ho anao, zay nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho anao. Rehefa maro toerana ny fipetraky ny fanetretena ao anatin'ny olona ampiasaina de mahazo vana amin'ny fanahy masina misetrasetra maneho ny tena asan'Andriamanitra marina.
Zany io asan'Andriamanitra io tena sarobidy amin'Andriamanitra. Isika miatrika ny asan'Andriamanitra mantsy no hevitra anatin'ny efatrandro. Midika fa isika rehefa hiatrika ny asan'Andriamanitra dia mila manana an'izany karazam-pahatakara zany tsika. Hoe ny fanompoana sy asan'Andriamanitra dia tsy nakian'Andriamanitra amin'ny olona mpanota, fa nakian'Andriamanitra amin'ny olona manaiky volavolainy mba ho taritina ao edena hitandrina sy asa azy. Toa ny Adama. Fony izy mbola tsy lava. Rehefa nisafidin'Andriamanitra, raha verytsika kely lesona voalohany, rehefa nisafidin'Andriamanitra nitondra ny Adama anie dia mahazo ain'Andriamanitra nampiasa ny Adama tao edeny. Fa ny problème rehefa votsy ty Adama ka niala tamin'ny programan'Andriamanitra sy ny programany dia nongotan'Andriamanitra hatramin'ny asany, zany hoe vire izy voaroka tamin'ny asany. Andriamanitra kay nandroaka olona voalohany niala tamin'ny asany rehefa tsy nety taminy le olona nampiasainy ka tsy mifanaraka amin'ny fietreretany, satria taddio ao anatin'le famolavolana nanamboarany any Adamany ny fahaiza-manao any ekeny edena sy ny voary rehetra ny Adama tao edeny. Ary zay le nilazaiko tamin'ny andro voalohany hoe ny zava-boary rehetra dia nataon'Andriamanitra anaiky zay manaiky azy. Noho izany ao anatin'ny famolavolanytsika rehefa vita zay famolavolany zay, mijorotsika hiatrika ny asan'Andriamanitra dia manetretena, satria ny antony dia tsotra. Reo karazam-pandavana rehetra tany alohan'le farana, talohany niverenantsika tao anatin'le efatrandro namolavolany antsika ka nanangany antsika olona afaka hiatrika ny asany. Dia zao tsy vokatry ny fonao no natonga anao anaiky be dia be ny olona zao natsony ao anatin'ny farantsika mila mandiny tena tsara, fa vitsy nitonga eo amin'le tena fenitra ilain'Andriamanitra ao anatin'le toe-po-panovana takiny hoe nanda-tena dia nanaiky an'Andriamanitra, anetry tena dia anaiky an'Andriamanitra, ao ambany fitarian'Andriamanitra sy fananganan'Andriamanitra ary fa mola volan'Andriamanitra azy. Ny antony dia tsotra, tsy afaka anatona an'Andriamanitra zay olona tsy nanaiky ny tomy fanahyn'Andriamanitra. Jesosy dia nilaza tsy isy afaka manantona azy zany hozy Jesosy raha tsy efa ny tomy fanahiny raiko zay ny an-danitra. Noho izany isika sy ny fahafahatsika mbola miverina azy dia mbola asa ny fanahy masina. Ary rehefa nanaiky tsika ho tarimy fanahy masina dia lasa najon'Andriamanitra ho karazan'olona tena hoe mety amindray hiatrika ny asany. Mila fantatsika fa tamin'ireny fiodina sy ny tsy fijorontsika ireny tany amin'ny lasa dia teo Jesosy nandohalika ao antsika sy ny fona ao antsika teo kavana indray mandrakariva. Sotra Jesosy io fa za ny tafaverina, za mbola ohatr'izao dia no fahasoavanao sy ny famindraponao. Tao jerentsika ny Romanina ny vetivety jerevantsika ny tenin'ny apôstôly Paoly malala ny amin'izay zavatra sy famarinana rehetra napetraka Andriamanitra tao amin'izany lehilahin'Andriamanitra zany. Iza ny manameloka Kristy Jesosy ny efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty ihany koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Ny Petera faharoa mijerentsika kely vetivety fa mahafinaritra koa io teny eo amin'ny Petera io. Alleloia. Boky Petera faharoa toko faharoa andininy fahasivy dia misy teny ohatr'izao voalaza mazava tsara, dia fantatry ny tompo zay amonjeniny tsara fanahy amin'ny fakapanahy sy ny tehirizany olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana. Misy olona zany efa ohatrany hoe voatahiry ho amin'ny andro fitsarana amin'ny fiainana satria mafy ny fony. Fa misy olona tsara fanahy manaiky tena hoe hiala tsy ho rendriky ny fakapanahy satria efa an'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Ireo ilay karazan'olona tsy mba manana fanamarina tena ao anatiny, tsy miezaka ny joro mba ahitany ny hafa fa tsara izy, fa olona hitan'Andriamanitra fa tsara tia mandroso ao amin'ny sitrapony tanteraka. Betsaka ny karazam-pakapanahy ty andavo fa teto jero tsara fa tsy hoe nomeny Jesosy finoana vaovao Petera, fa le finoana teo ihany nazoniny tamin'ny vavaka mba tsy ho levina na dia nanda any Petera azy Jesosy, nanda any Jesosy azy Petera. Dia ino tsara tamin'ny fotoana nandava amin'ny Petera any Jesosy anie tsy tonga saina izy, tsy tonga saina izy, nefa Jesosy efa niteny meloa fa handa azy izy. Adininy ary ve le fandavana tamin'ny fotoanany sehoany le acte, adininy ary ve le tenin Jesosy hoe handa azy izy, dia zay natonga azy nanda? Tsia, fa zao ao anatin'ny amafo ny zavatra mitranga anankiray dia vitan'ny Satana ny mamafa ny mémoiranao tsy toeran'izay teny rehetra ny lazain'Andriamanitra taminao mba hampitandremany anao fa tsy tokony ataonao. Jesosy zao mihitsy anie no niteny afaka ozy Jesosy hoe mbola tsy anino akory aniny akoho dia anda hitely Petera sanatria amiko fa nao any am-ponjanao fahafatesana hatramin'ny farany ny tsika senao.
Teo izy Jesosy sady ntsika izy nijery asany. Zao. Mbola tsy ninakory dadany akoha. Te andà itelo rangahy. Tonga tokoa ny fotoana. Nandà tam'le ray voalohany, mbola tsy tonga saina. Niditra tam'le faharoa, tsy tonga saina. Niditra tam'le fahatelo, tsy vao tonga saina. Tomany am'izay naneno le akoho. Tonga say Petera zay le nitenen'i Jesosy. Tena voa marina mafy. De hoy izy Jesosy, fa maninona ny akoho no ampiasaiko? Akoho ny ampiasaiko tonga sainanao fa ny asan'ny akoho mamomaraina. Zany hoe mpianonse fahazavana. De tiako fantatrao fa teo aminao no mazava fa ny lavinao. Mba tonga sainanao ny akoho no ampiasaiko hampahalalanao. Fa ny mazava tsy maintsy hiposaka na ny lavinao aza. De teny amintsika, ny fandavantsika n'Andriamanitra tsy mampiova azy. Fa tsika mila miova miverina amin'Andriamanitra mba ho azavaina. Misy zavatra tena tiako hiditra ao anatin'ny fonao androany. Fa miteny amiko Andriamanitra. Fa ao anatin'ny fanatanterantsika ny asany. De mila miomantsika manaiko azavainy. Raiso ny mazava na isitra ny aizina ao anatinao. Efarantsika, volavolaina, natsangana. Satria manana edena tsara amin'ity jobility Andriamanitra. No manina ho tantaninao sy ho tandremanao. Izy ireo edenireo ny fiainam-panahinao aloha voalohany indrindra. Faharoa ireo edenireo ny fiainam-panahy manodidina anao. Fahatelo ireo edenireo le toe-panaraka an'Andriamanitra tsy tokony ho arianao sy ny vokatry ny fanahy tokony iainanao. Raisy opportunité ao edenindray ny akatohan'Andriamanitra mba tonga ny zavatra rehetra akatohanao. Satria aoriany fanekenao an'Andriamanitra dia amorain'Andriamanitra ho anao ny fahasarotana rehetra mety iainan'ny hafa. Averiko ho amorain'Andriamanitra. Jesosy anie ka nandany fotoana teo amin'ny rainy foana. Fa tsy navelan'ny ray no lany fotoana teny ampanaovana asa. Averiko. Jesosy lany fotoana teo amin'ny rainy mandoalika sy mivavaka foana. Mba inareo efa nahita hoe ao anaty fotoana olona amanalikisa tam'izany vanim-potoana nitorian Jesosy ny filazantsara zany. Ny olona niaino azy be dia be marary sitrana. Fa zao nataon'i Jesosy tao anatin'ny fony. Ny olona rehetra tonga hitady fa tsy mahafantatra ny fifandraisako amin'ny raiko. Fa tsy efa ninona raha tafasaraka amin'ny raiko. Noho izany ny raiko ny sorsa mahatonga afaka ny natanteraka ny zavatra rehetra atonga ny olona hitady noho izany tsy mahaivaniko mihitsy na ho ataoko tsinitsinina ny fiombonako amin'ny raiko. Fa ny olona tsy maintsy mila foana rehefa tanteraka ny fiombonako amin'ny raiko satria misy zavatr'olona napetraky ny raiko aty amiko. Zay tsy mainko zareo ny dikan'izay tsy maintsy miombona amin'ny raiko mba ho amoraina ny fanomezako sy ny fanaovako livraison amin'ny fotoana andehanako. Izarako an'izany fahasoavana zany. Dia mba sainao anie adiny efatra izy mandoalika eo amin'ny rainy. Fa ny marary mikasika azy fotsiny dia mandray fanasitranana. Tsy lany andro ho ampiasana izy fa nanome fotoana ho an'ny rainy amam-bavaka izy. Ty taona ty taona mivavaka ho antsika. Ataovy azo antoka fa tsy hoe raha mafady ihany ianao dia mahavita mitokana. Na mandany fotoana pototry ny Baiboly sy mandoalika eo anatren'Andriamanitra. Ataovy azo antoka fa ny motivation ao anatinao tsy ho amin'ny tanjona anehoan'Andriamanitra ny voninahiny fotsiny eo amin'ny fiainanao ka hatonga anao halaza, hatonga anao mba ho fantatr'olona, mba hatonga anao ho hita fa ampiasain'Andriamanitra. Fa le ilan'Andriamanitra anao dia ny hatonga anao ho fantsom-panamoran'Andriamanitra ny fahasarotany hafa. Jesosy anie zavatra ohatrany hoe tandrevaka zany ny fomba nampiasa ny fomba nisehon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny olona be sainy no amorain'Andriamanitra tamin'ny fahadalana kely tsotsotra teny ampanaovana ny asa teny le voninahitra goavana zay miafina tao amin'Andriamanitra tamin'ny alalany satria Andriamanitra ny fanetreditena sy fitiavana loatra izy. Dia jereo anie ny olona rehetra marary mila zavatra goavana be mandany ny areniny sy mifanany amin'ny olona rehetra hoentin'ny aretina mivezivezy fa le raha nandritra ny 12 taona kasika kely indray mandeha fotsiny dia niseho ny herin'Andriamanitra. Zany hoe afaka misintona fahatsarana avy amin'ny Jesosy ianao, afaka mandray vokatra mahagaga mifandalovana ianao, fa na maso tsisy aza foroniny teny an-dalana ohatran'ilay tao amin'ny bokin'ny Jona 5 le jambatra ny akibon-dreny nampahiratany. Ka io tsy hoe misy fahasarotana be makaizany zavatra ilan'ny hafa n'Andriamanitra. Fa ny tena fahasarotana raha sanatria ka tsy manaiky atsafidy ianao ny ankohaka sy tahiry ny fanoloran-tenanao eo anatrehan'Andriamanitra. Hitantsika ny zavatra nitranga.
fa io Petera io tena naiko fato martiora ny filazantsara ary nijoro hatramin'ny farany ho an'i Jesosy. Hoy Jesosy hoe Lioka 2:20 ny 9:3. Jerentsika kely vetivety. Lioka 2:20 iverentsika kely ny 9:3. Hoy izy hoe nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ny rahalanao. Iverenako kely ny fampaherezana tompoko dia tsy nomen'Andriamanitra ny ambavan'ny olona tsy vita fibebahana. Fa ozy izy tamin'ny Petera rehefa mibebaka ianao vao ampaherezo ny rahalanao. Midika afaka miteny Andriamanitra hoe efa hitako fa iveriny ianao. Satria zany hoe no vavaka ho anao dia tsy levona le finoana, dikan'izay mitohy fotsiny le finoana e. Fa Andriamanitra tsy tiany ianao hody fanina hoe nanday ianao teo dia rehefa avy eo ohatrany tsy nisy le izy. Mampianatra amin'ny Petera tsy orgueilleux Andriamanitra. Ampianarin'Andriamanitra Petera tsy olona ny avonavona, avonavo-po. Ravo je suis ny betsaka. Eo ambony seza fiandrianan'ny Satana amin'ny fanomponao. Tsy mampanina azy ianao na manao inona fa zay fotsiny dia efa seza fiandrianana mampahazo ainan'ny Satana ao anatinao. Ry havako, tsy afaka mampahery ianao satria mahalala tenin'Andriamanitra. Na olona manana révélation 7 étoiles aza fa raha vao tsy mibebaka dia tsy mifankasitrahan'Andriamanitra na dia te ho ampiasain'Andriamanitra azy ianao. Zay ny antony fibebahana. Fataro hoe rehefa avy mibebaka ianao dia lasa malemy ohatry ny voromalala kely. Dia ohatry indraindray ohatry ny heverin'ny olona hoe adala kely zany satria resy ny fitiavana ianao. Zany no antony mahatonga antsika tsy maintsy ampy communion sy vavaka amin'Andriamanitra satria amin'izay voatahiry ny afo ary aseho tanteraka eo amin'ny fiainantsika ny sitrapony. Zany mahatonga antsika tsy maintsy manana communion sy intimité na fiombonana sy firaisana lalina amin'Andriamanitra. Va maninona satria tsy nilain'Andriamanitra Adama rehefa tafasaraka tamin'ny communion. Raha misy tia ny Adama aloha satria Adama anie tsy mba nisy reny niteraka. Fa i Adama direct teo amin'ny vovok'Andriamanitra napita fiainana taminy. Donc tena zanak'Andriamanitra koa i Adama na titsika na tsy titsika. Fosy izy Andriamanitra. Rehefa tsy tao amin'ny sitrapoko i Adama dia noroahako tsy ho edena. Teteny amintsika point anankiray voalohany ao anaty fandiniana ny asan'Andriamanitra. Tehirizo ny fijoroana, manaiky androso amin'ny fibebahana marina, mijoroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa fahavalon'ny avonavon'Andriamanitra ary mandraka androany dia manohatra mpiavonavina izy fa manome fahasoavana ho amin'ny manetry tena. Atrehana ao anaty fanetretena ny asan'Andriamanitra. Avelino izay atrehana ao anaty fanetretena ny asan'Andriamanitra. Point anankiray voalohany zay. Point anankiray faharoa, voatahiry le finoana rehefa amin'Andriamanitra fa tsy mifototra fotsiny amin'ny zavatra ainy atao ny ao anatinao. Averiko. Voatahiry ny finoana rehefa miraikitra amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny zavatra ainy atao ny finoanao. Ahoana moa inona ny zavatra tiako zaraina ao anatin'ilay izy. Efa nitsidiako ilay izy ho maly fa resiko deuxième point ho an'ny afatsika miatrika ny asan'Andriamanitra izay teboka anankiray faharoa ngeza be izay. Ny Hebreo 1:2. Jerentsika ny amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ny ten'Andriamanitra ao kay? Ozy izy mivolaza amin'ny ten'Andriamanitra ao fa finoana dia fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Averina foana ilay hoe zavatra. Hitanareo? Io karazam-pinoana io zany finoana aman-javatra izy io. Satria misy izy hoe zavatra. Dia io karazam-pinoana anankiray io dia tadidio mety reraka, mety raraka, mety votsitra satria tsy tena miankina amin'ilay tompony zavatra fa manantena zavatra. Ao misy karazam-pinoana nefa an'izany tena takian'Andriamanitra ny nanana finoana mifototra amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Ary zay finoana mifototra amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra zay ilay atao hoe finoan'Andriamanitra. Ahoana ary nanantsika an'izay? Jesosy niteny hoe mibanjina ny Jesosy ilay tompony finoana sy mpanefan'ilay finoana. Ohatra ny finoan'i Abrahama io finoana io. Ahoana moa kay ilay finoan'i Abrahama? Ndana jerentsika ny Romana 4:4 azavainao ilay finoan'i Abrahama io. Io finoan'i Abrahama io amin'ny Romana 4:4
Ny 5:20 ka 4:20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa finoana ny andovana mba ho araka ny fahasoavana, ahatony teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra, tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho amin'ny finoany Abrahama koa dia ilay razantsika rehetra. Araka ny voasoratra hoe nataoko ray ny firenena maro ianao, zay le teny azony. Teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra. Zay lahy presibely izy. Teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra. Any amin'Andriamanitra izy ny finoany ny entefa, zay mamelona ny maty sy miantsony tsy misy ho toy ny misy. Eritrereto hoe i Abrahama zany dia hamono an'i Isaka. Dia nahita izy hoe rehefa lasa laveniny Isaka satria dorana, dia mbola vitan'Andriamanitra manangana an'i Isaka olona mbola miaina sy normal. Zany teo anatrehany maty izy miantsony tsy misy ho toy ny misy. 9:20 ary na dia efa tsy nisy fanantenana aza dia nanantena ihany izy, ka eto tsisy idirany amin'ilay hoe fonona ny zavatra tenaina satria eto le tsy misy antenaina mihitsiny. Zay na dia tsy nisy fanantenana dia nanantena ihany izy, ka nino mba ho ray ny firenena maro arak'izay voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Dia 9:20 misy izy hoe ary satria tsy mbola nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenan'izay efa ohatry ny maty. Io le rehefa ny fonotsika mifototra, manana fototra fahalalana an'Andriamanitra tsara, dia manomboka ohatry ny tsy hitatsika intsony isika manoloana ny fahamarinan'ny teny zay lazain'Andriamanitra amintsika. Inona ny zavatra mitranga? Efa tokony ho 100 taona izy sy ny fahafatesan'ny kibony Sara, ary tsy nianahana amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy, fa nampahereziny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary natoky indrindra fa zay lazainy dia hainy atao tokoa. Dia ny saina ho fahamarinana zany. Ny saina ho fahamarinana zany. Ny saina ho fahamarinana ny finoany Abrahama. Rehefa tonga ny teny fikasan'Andriamanitra nanambara fa hanome taranaka azy Andriamanitra, na dia fantatra azy izy. Dia ozy izy ohatrany tsy misy amandrona zany teny zany, fa ny zavatra azoko antoka dia zao miresaka amin'Andriamanitra ahako. Dia amiko Andriamanitra dia Andriamanitra mandrakizay. Noho izany tsy nifanterako ny sakana tonga ny sitrapony tsy ho tanteraka, fa miresaka amin'ilay créateur ahako. Ary mampamorona azy ny zavatra rehetra hainy atao ozy izy. Zany tiany Baiboly tenenina io. Dikan'izay tsisy ifandraisany mihitsy ny hoe fatokina ny zavatra tenena fa niona ny zavatra tsy hita ilay izy. Tsy zavatra nampiorona ny finoany Abrahama, fa Andriamanitra ny fototry ny finoany Abrahama. Ny dikan'izay ny zavatra rehetra afaka miovaova fa Andriamanitra tsy miova mandrakizay. Ny fotoana dia voafetra fa Andriamanitra mandrakizay. Dia zay ilay lazaiko tamin'maly hoe Abrahama dia nino sy nametraka an'Andriamanitra ho Andriamanitra mandrakizay sady mpamorona ny manam-pahefany eo amin'ny fiainany. Noho izany ozy izy Abrahama zay lazay ny fotoana dia lazay ny fotoana, zay lazay ny taonako dia lazay ny taonako, fa tsy rarahako zany fa mbola tsy eo ary Isaka hideran'Andriamanitra sy hanome voninahitra azy satria efa niteny tamiko Andriamanitra fa hanome taranaka azy. Ka ny fototry ny finoana iazonana ny fanomponao ho fanompona tena misy fakasitran'Andriamanitra dia ny faneketsika ao anatin'ny fotsika ao ametraka lanjany maha-Andriamanitra mandrakizay an'Andriamanitra. Dikan'izay afaka ianao maneho an'ilay atao hoe sakrifisy na fiderana na louange. Zany hoe mideran'Andriamanitra ny fonao. Zay le sakrifisy zay. Le sakrifisy mafy be ny zavatra mitranga. Antitra izy, andropose ramse. Tsy miteraka ntsony. 100 taona ny sakana. Ny fotoana koa tsy mbola tonga dia teo ny hoe vao niteny an'io izy dia mba sitrany mba hoe tonga dia bevoky Sara fa mbola niaritra fotoana lavalava taorianan'ilay teny fikasana io vao tonga Isaka. Dia zao tsy nampaninina azy zay fotoana nandalo ny alehibean'ny taonany fa ny zavatra azo ny antoka dia zao hifaly amin'i Jehova ny amin'ny teny pahasoavana sy fahatsarana rehetra zay lazainy tamiko. Dia mahafantatra ve tsobilio anao ty taona ty? Rehefa jubileo anao ty taona ty Andriamanitra no niteny an'izany. Tsy fatatrino zao mampitanotanondrika anao eo, tsy hitako inona mbola hipetrahanao eo anatin'ny toe-po tsy dia mahomby makaiza loatra io fa tiany Andriamanitra ongotana ao anatin'ny teny le mora tafitohana, le te hametraka hoe izaho no izaho, izy rery no izao zay izy atretr'izay fa itsika rehetra palita kely daholo hany dia alao manetry tena tena ohatran'le hitanao le malemy fanahy-kely iny mahazo aina be ny Saint-Esprit ao anatin'iny dia tsika tsy maintsy misafidy na anaiky tsika netry tena sotefen'Andriamanitra ho fantsona tsara am-pelatana noho ny finoantsika azy dia afaka Andriamanitra hiditra tsetra hanao ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika indray. Fahatelo eo amin'ny asan'Andriamanitra tsika zay ny anankiray fahatelo dia mila miaona sy miaina amin'Andriamanitra. Miaona sy miaina amin'Andriamanitra. Zany hoe zay zavatra nisorata amin'ny Baiboly rehetra dia hiainantsika ao amin'ny fiainantsika andavanandro. Zao ny zavatra mitrango amin'io fahatelo.
Voalohany Andriamanitra dia mivolaza ao boky Hebreo 1:20 miaona sy miaina ao amin'Andriamanitra. Mila miaona tsika amin'Andriamanitra dia miaina ao amin'Andriamanitra. Zany hoe sy zavatra tenenin'Andriamanitra dia ekentsika ho fahamarinana rehefa ny asan'Andriamanitra no tanjona sy hoe ao am-pon'Andriamanitra amin'ny antom-pisitsika eto ambony tany. Hebreo 1:20 fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa zay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Ny hoe mila ny hevitsika dia tsy mila ny hevitsika ny finoana. Fa ny fisian'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia manam-pirofo fa ny finoantsika an'Andriamanitra dia tafatoetra sy miorina amin'ny alalan'ny fahalalantsika fa antom-pisitsika izy. Averiko. Tsy mila ny hevitsika hoe mino an'Andriamanitra tsika na tsy mino an'Andriamanitra, tsy tontolon'ny hevitra na discussion ny finoantsika an'Andriamanitra. Fa ny fametrahantsika fa tsy nisy tsika raha tsy teo izy satria antom-pisitsika Andriamanitra. Tsy isika no antom-pisian'Andriamanitra fa Andriamanitra ny antom-pisitsika. Noho izany tsika mila an'Andriamanitra. Andraikitsika ny manantona an'Andriamanitra sy mino azy. Fa tsika tsy mametraka an'Andriamanitra ohatra ny idôla zay ivavahana. Nareo karazan'Andriamanitra maro tena hoe metranao fatokiana. Tsy Andriamanitra forono izy tsy na fa Andriamanitra mpamorona. Ary izy dia voalaza fa mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Andriamanitra tsy Andriamanitra hoe amin'izao fa Andriamanitra mpamaly soa. Tena ilaitsika ny mamantatra n'ity révélation ty fa anisan'ny ahatonga antsika havitrika sy ho voatahiry tsara eo am-panompontsika n'Andriamanitra. Andriamanitra dia mpamaly soa ny olona rehetra zay mazoto mitady azy. Tsy ny olona rehetra eto ambonin'ny tany akory ny valian'Andriamanitra soa fa zay mazoto mitady azy. Ina le mazoto mitady azy na koa zay matotra ho mpitadiavana azy. Zany hoe misy famatorana zany takina alohan'ny fotoana amaliana. Dia mahatsiaro ny boky ny Apokalipsy. Ny Apokalipsy 2:20 ny 9:20 dia zao voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Hozy izy Jesosy, izy miteny anio indro avangana ary eto amiko ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Tiako fantatsika zany fa misy endriny roa ny famalian'Andriamanitra antsika. Misy aloha endriny anankiroa famalian'Andriamanitra antsika. Eto le hoe récompense avy amin'ny œuvre na asa tsara nataonao. Zany hoe zay asanao zany no hamalian'Andriamanitra anao. Fa misy koa ny famalian'Andriamanitra. Inona le famalian'Andriamanitra antsika? Manome fanomezam-pahasoavana antsika Andriamanitra. Misy ny fanomezana ara-panahy, fa ara-panahy daholo izy anankiroa, fa le anankiray faharoa misy sady eto ambonin'ny tany ianao récompensé no mandova fiainana mandrakizay ianao. Ka ny fanomezana fahasoavana dia tsy avy amintsika le voalohany, fa 100% avy amin'Andriamanitra. Zany hoe noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia nomeny antsika ny fahasoavany. Zay le mahatonga ny Baiboly miteny hoe fanomezana avy amin'ny raha iny fahazavana avy any ambony dia tsy misy anenenana. Dia io le fanomezam-pahasoavana hitantsika amin'ny Korintiana 2:20 atsika vakina ny etrano le izy mahakasika an'ireo fanomezam-pahasoavana rehetra amin'ny fanomezana ara-panahy anampian'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fanahiny eo amin'ireo zavatra matapidalaka lentsika nefa ilantsika ny fanampian'Andriamanitra sy ny fidirin'Andriamanitra tsehatra. Dia nomen'Andriamanitra antsika ny fanomezam-pahasoavana ohatra ny mety manasitrana. Tsy vitanao zao zany hoe vavaka ho an'ny olona vony cancer zany dia sitrana. Tsy avy aminao zany fa fiasan'ny fanamasina zany. Ary amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanamasina dia mampiasa anao Andriamanitra ampiapitan'izay fanomezan'izay ho an'izay mila azy. Zany hoe ianao zany ohatry ny anjely voahiraka ihany anome zavatra avy any an-danitra dia ohatr'izay koa tsy voatery ho fantatra hoe fomba ahoana mahatonga le izy miampita fa fanomezana le izy dia zarainao fotsiny. Miainga avy amin'ny toe-ponao nefa ny mahatonga an'Andriamanitra manatsotra an'le izy ho any amin'ny hafa. Dia io izy ny ten'Andriamanitra inona koa ny pasteur ohatra ny toe-pofoana. Oui, tsy afaka miala tsika amin'ny toe-po satria misy fototra ara-panahy iaingana daholo ny mouvement rehetra ataon'Andriamanitra. Ohatra zany Andriamanitra zao ka tonga hoe ilivre fahasoavana izy eto ambonin'ny tany dia tonga dia jereo rankany Jakoba 4:4-5 manome fahasoavana bebe kokoa izy. Zany hoe misy zany mitobaka kokoa fahasoavana rehefa maninona manetry tena. Fa ozy izy manohatra ny mpiavonavina izy. Ny adversaire mpiavonavina tsy dia voly fa Andriamanitra. Ary men'Andriamanitra fahasoavana mihoatra dia tsy ny priare fa mimpanetry tena. Dia hitanareo misy fototra ara-panahy iorenana ny fanomezana sy antsika Andriamanitra rehetra avy any ambony. Ka ny fanomezana fahasoavana dia tsy avy amintsika mihitsy na koa misy idirantsika fa avy amin'Andriamanitra. Zany hoe efa vonona ao amin'i Jesosy 100% amin'ny alalan'ny famonjena sy ny package ny famonjena ny fahasoavana rehetra izay tokony ho anao
ao aminy dia zay mahatonga ny Jaona toko voalohany any 9:20 milaza hoe fa ao amin'ny fahafenoan'ny fahasoavana, ao aminy no ndraisantsika fahasoavana, manampy fahasoavana, afaka manampy ianao ao amin'ny Jesosy. Ohatrany hoe rehefa hinam-bary dia manampy, loaranao amin'ny Kristy ilay izy dia ampianao ao aminao, fa zao toetra le sotro ahafahanao maka an'ilay izy ao anatin'ilay vilany atao hoe Jesosy. Toetra le toe-panahy fahasoavana manetry tena, fifaliana ny andivozana famonjena. Zany hoe ianao zany miaina ao anaty fifaliana, miaina fanetretena. Tsy renao hoe mangirifiry le izy. Ka ny fanomezana faharoa indray dia Andriamanitra mahatsiaro amaly fity anao. Le fanomezana faharoa io zany fahatsiarovana anao. Rehefa kasitraka anao Andriamanitra mahatsiaro anao izy, ny amin'ny fanomponao, ny ezaka rehetra ataonao, ny fanaraka amin'ny sitrapony dia mamaly fity anao izy. Ohatra, bokin'ny Samuela voalohany 7:20. Le resona reto tena raiso dia iaino le sinon jambo apototry ny jiro sika. Zany hoe sady mandre tenin'Andriamanitra nefa tsy voaray akory le izy. Dia vita le fotoana dia nitoetrantsika teo ihany, mbola toetrantsika rehefa avy eo mba tonga dia raha voavoatsindro ny tena tonga dia mandraisa ndraikitra. Raiso le izy dia avelao fanahy masina hiasa fa zavatra sarobidy mantsy no ataon'Andriamanitra dia tsy tiako taraiky daholo tsika menakavy. Na avy aiza ianao, na avy aiza ianao, na any Madagasikara ianao, na any amin'ny firenena hafa ianao, na eto Frantsa ianao, na any amin'ny faritra maro samihafa izay andehananao dia tiako ho fantatro ny sarobidiny ity fanomezana ity. Samuela voalohany 7:20. Ary ny lehilahy rehetra tamin'ny Israely raha nahita io lehilahy io dia nandositra azy ka natahotra indrindra izy. Ary ny lehilahy tamin'ny amin'ny Israely efa hitanareo va io lehilahy miakatra io iaika ny Israely no ekarany, koa izay lehilahy mahafaty an'io dia ataon'ny mpanjaka manan-karembe vava ary omeny koa ny zanany vavy ho vadiny sady ampandoavy ketra amin'ny Israely ny taranadrainy. Hitanareo misy ny atao hoe récompense ao amin'ny Israely zany Davida dia nafantatra ny lanjany io dia nijoro Davida dia hozy izy Davida hoe inona no atao izy amin'izay olona mahavita mamono an'io. Zany hoe mialoha amin'ny fotoana andaniko fotoana mamono an'io Filistinina io dia tiako ho fantatra aloha hoe inona valim-pity omenako, satria risque le izy hozy izy Davida. Hitanao normal be ny valim-pity. Ny valim-pity misy zavatra tsy vitanao fa ilanao ny hafa. Dikan'izay tokony reconnaissant ianao hoe Andriamanitra no meko voninahitra amin'izay zavatra satria toetran'Andriamanitra le izy. Toetran'Andriamanitra le izy. Tsy antery ny valim-pity fa Andriamanitra mametraka ao am-ponao ny hafa mba hahatonga anao aneo zany eo amin'ny fiainany satria miady izy ohatrany Davida ihany koa. Teo izy Davida tiako fantatra ny valim-pity mifamatotra amin'ny ady izy Davida zay atreko. Misy risque le ady izy Davida fa ilaiko fantatra hoe fantatra aloha mialoha amin'ny fotoana hoe inona le izy. Zany hoe fantoka zany Davida tany amin'ny Goliath fa nanontany kely izy hoe inona ny tombontsoa vita io satria fantatra Davida hoe ao aminy le talita andavonany io. Dia hozy izy faharoa Jesosy sy ny mpianany dia ndray boky Maty 7:20. Ndao aloha dia jerentsika hoe tena Andriamanitra tokoa ve dia Andriamanitra mametraka anao amin'izao? Tsy Andriamanitra mametraka anao amin'izao Andriamanitra fa Andriamanitra misaina valim-pity ho anao koa izy. Tadidio Maty 7:20 dia namaly Petera ka nanao taminy hoe indro za efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, koa inona ary no azonay? Tsy namaly Jesosy amin'ny 9:20 hoe arao fotsiny dia tia fa mety ny zavatra rehetra. Nampamonjy izy jereo valiteny Jesosy. Fa Jesosy taminy lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianany voninahiny zanak'olona, ianareo koa izay manaraka dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 20 ka hitsara ny firenen'i Israely 20 misy valim-pity ho an'ny mpianatra. 9:20 ary zay rehetra efa nahafohitrano na rahalahy na nabavy na ray na mahagaga fa tsy niteny izy nafohy zao bavy na zao da fa le akaiky ny teneniny api hoe vady na zanaka na tany noho ny anarako dia andray zato eny ka andova fiainana mandrakizay. Zany hoe sedraina amin'ny fahafoizana le fanompona vao misy valim-pity na tiana na tsy tiana. Dia jereo ny zavatra misy ny 9:70. Nefa hozy izy tadidio maro zay voalohany no farany ary zay farany no voalohany. Hitanareo tsika zao mandeha an'izany teny zany ao anatin'ny fotoana ny asan'Andriamanitra dia misaintsika hoe itory indray ve pastera amin'izao fotoana izao hoe afoizony trano, afoizony ana. Tsy izay le tsy any amin'ny resaka fanetana nanaitra ny fonao hoe mahafoizany zavatra rehetra fa zao ianao mahalala ny ao anatin'ny fonao. Ny attitude ny fonao. Jereo tsara ny zavatra niseho teto. Jesosy tsy niteny fotsiny tamin'ny Petera hoe tiako nareo fa hozy Jesosy hoe ny fahafoizanareo sy ny fotoana rehetra nataonareo teto ambonin'ny tany
dia izy valim-pity ngeza be ao amin'ny tontolony mandrakizay. Ary tsy any ihany fa amin'izao fiainana izao koa dia toko mahita fitianareo dia sainao anie raha misy olona anankiray zany eo amin'ny fahalehibiazany mahita fity dia ianao manakana. Dia eritrereto anie raha misy olona anankiray mahalala an'Andriamanitra dia izy mitondra an'ilay fahalalany nefa ianao tsy valana. Dia eritrereto anie raha misokatra ny fon'Andriamanitra dia mahatsiaro hoe fotoana tokony hatsiarovana ny ziony izao dia nefa ianao tsy mijoro ho fantsona pelantan'Andriamanitra miara-mahatsiaro amin'Andriamanitra. Zay zavatra tsaroany. Tsy mahay mivagy sy vision nareo sy Jesosy. Tsy maintsy mijoro tsika miaina ao anatin'ny fitiavana. Andriamanitra tena tia olona libre eo am-panompona azy. Miaina ao anatin'ny fitiavana tsy voageja ny zavatry ny tany. Zay le hoe mahafoy trano mahafoy vady. Dia indray tsika manome notiny tenantsika. Io tena fahavoazantsika be mihitsy amin'izay tiantsika andraisana azy ndraisantsika ny ten'Andriamanitra fa zao ary raisa baky teny dia zasina interprétation. Dia vakio le izy dia jereo fa mazava be le izy. Ozy Jesosy raha manafinitra voatsinapy ianao ka miteny amin'ny tendrombohitra io varina an-dranomasina dia naika ianao ny tena tiany Jesosy tena io tendrombohitra io mihitsy zany raha voatsinapy ny ao anatinao dia mibaiko an'io tena tendrombohitra ilay fa tsy hoe tsy azonao ilay dia problème lazainao hoe problème zany non fa arabaky teny io tendrombohitra mihitsy afindrao ka miaraka amin'Andriamanitra rehefa manao ny asan'Andriamanitra azafatra mpanao interprétation ohatra fa nanena interprétation tsika diso satria mifanaraka amin'ny fandresendahatritsika no ampiaratsika an'ilay tenin'Andriamanitra fa rehefa miatrika asan'Andriamanitra dia mila fantatra ao aloha fa Andriamanitra ny récompense izy. Tsisy asa tsara zany ka ho adin'Andriamanitra. Zay koa ny teneniny. Hébreu 6:10 io e. Andriamanitra kory tsy mba tsy marina ka nadino ny asa tsara rehetra. Noho izany zay zavatra rehetra ataonao eto ambony tany azakivy. Fa voen'ny mpianatra kay misy valim-pity be ohatrany dia ozy izy ry zalahy raikitra. Andao androso indray fa misy fotoana ianao reraka. Hoe hoay ary azany mba tena hitan'ny tompo ve zao adiko zao sa ahoana. Fa miteny aminao androany fa misy valim-pity ho anao avy amin'Andriamanitra. Ary tsika ny attitude atsika no amboarina. Tsy hoe miandry valim-pity voanompo an'Andriamanitra fa Andriamanitra nefa niteny fa misy valim-pity fa manompo. Tsika zany tsy manompo ho amin'ny valim-pity fa raha valim-pity ny anompontsika tsy haritra amin'ny fanoloran-tenantsika. Fa Andriamanitra mampahafantatra atsika fa misy valim-pity mba hahafahan'ny fanoloran-tenantsika mirehitra ao amin'ny fanjakana. Zany le atao hoe isika misaina ny asan'Andriamanitra. Ahoana mipetraka le izy. Vao nandeha ny mpianatra dia nazoto satria mahalala hoe tsy manompo fahatany kay izay manaraka an'i Jesosy. Fa kay Jesosy tena misaina valim-pity ho anay ao amin'ny tontolony mandrakizay. Mampahatsiaro anan'i Jesosy ao amin'ny bokin'ny Filipiana 4:10. Miresaka mikasika momba ny anaran'i Jesosy ny Baiboly dia zao voasoratra. Rehefa nanaiky Jesosy nanetry tena olona ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia aoko aminareo zao sainy zao zany hoe tsika zany ny tenen'i Jesosy aoko amintsika koa le sainy tao amin'ny Jesosy. Zay na dia nanana ny endrika Andriamanitra azy izy nanana ny endrika Andriamanitra tena hoe Andriamanitra izy fa tsy mifikiriny mafy ny fitovizana amin'Andriamanitra. Rehefa ianao zany manana toerana dia tsy mamikitra eo amin'ilay tena amboninahitra misy ianao fa mihetry foana mba ahafahan'ny hafa mijoro dia point ho anao zany. Satria ozy izy ny ten'Andriamanitra. Rehefa nanaiky an'io lalana io izy tena variana anaty iteny ty ao amin'ny Filipiana 4:2 nandray valim-pity Jesosy. Dia andao aloha jerentsika nisy loka ozy izy napetraka teo anoloana. Zay zany le fanampy. Zany hoe ny récompense avan'Andriamanitra amin'ny fanoloran-tenan'i Jesosy tamin'ny famonjena. Dia andao ane jerentsika manoka andao ranga vakio hatramin'ny 5:5. Aoka ho aminareo zao sainy zao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa zay na dia manana ny endrika Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra fa ny foanany mihitsy ny tenany tamin'nakany endriky ny mpanompo sy nahatongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona Jesosy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia le fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana dia jereo amin'izay récompense. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy zany. Ka io fanetreteny io récompensen'Andriamanitra io. Io fahalemem-panahy io amin'ny fotoana anankiray tsaroany io. Fa ozy izy ny Hébreu 4:21 vakitsika teo ane. Fa tsy misy azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny finoana fa zay mino dia tsy maintsy mananton'Andriamanitra dia tsy maintsy mitsy fa misy izy ary izy dia fatra-pahamahalsoa zay mazoto mitady azy. Eno eny le fahamarinany ozy izy ny ten'Andriamanitra teto. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra. Dia inona ny izy mba ho amin'ny anaran'i Jesosy nandao lehan'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra rehetra any na ny eto ambony ty tany ty na ny any ambany tany satria Jesosy ny mpanjaka. Halleluja.
Ianao zany raha tsy manaky an'izany androany satria Jesosy mpanjaka. Dia anao ny ianao satria tsisy lalanao anao any an-danitra tsy sirika. Ny azy efa vita amin'ny mission teo amin'ny azo fijaliana izy tanteraka amin'ny famonjena amin'izao sy eo amin'ny droite ny Père. Halleluja. Vita ny famonjena. Vita ny famonjena. Za teteny hoe mpamaly fity Andriamanitra ary misy valim-pity ho an'izay rehetra manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Maro amintsika ny diso fomba fijery fisainana eo mpanomponan'Andriamanitra fa tiako fatatrao fa Andriamanitra dia Andriamanitra mpamaly soa. Manina hoe mpamaly soa Andriamanitra. Zay zany ny tiako fatatsika sady matsiaro anao io Andriamanitra ny mpamaly fity anao izy. Ny antony mahatonga ny olona tsy tena manompo dia tsy fatany hoe amaly fity azy Andriamanitra ary mahatonga ny olona manaonao foana eo mpanompoana no se permettre manao zay tiany tsy mahatsiaro tena satria tsy namaky ny Filipiana toko 4 loatra izy. Dia nasandratra Andriamanitra any amin'ny avony ty Jesosy tsika ty ary ny anarana ambony indrindra amin'ny anarana rehetra no azony satria ny lohalika rehetra tsy maintsy mandohalika ary ny lela rehetra tsy maintsy midera indray amin'ny anarany. Ao amin'ny boky ny Timoty 2 ny ambavakio kely Timoty 2 toko 4 manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 dia izy ny tenin'ny apôstôly Paoly efa niady tsara atanteraka amin'ny fiazakazana nitahiry ny finoko hatr'izao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo tsara marina ho amin'izay andro zay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoniko. Misy récompense. Ka mila fantatrao fa Andriamanitra dia mpamaly soa ny atao rehetra eto ambonin'ity tany ity. Zany mahatonga antsika tsy hoe miezaky ny hita rehefa manao na miezaky ny mijoro mba ho fantatra rehefa manatanteraka fanompona anankiray tsy ho an'ny olona amin'ny fanompona fa ho an'i Jesosy. Zay mahatonga amin'ny Paoly ny teny zay rehetra ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Tsy anjarantsika no misaina hoe inona ny zavatra mitranga fa avelao Jesosy zay nanaovantsika azy no hamaly antsika ifanaraka amin'izany amin'ny zavatra rehetra. Halleluja. Hitany io fanomponao io mahereza raha lapastera, mahereza raha nabavy, mahereza ry mpiara-manompo isana, mahereza sy pastera rehetrarehetra zay manaraka. Fa zao ny tiako lazaina aminao misy valim-pity miafina ambadiky ny fanompona. Tadidiko ny hoe mamaly soa dia tena hoe prinsipe an'Andriamanitra mihitsy atanteraka an'izay hoe sitrapony eto amin'ny fiainam-panompontsika sy eto ambony tanty mila azontsika zany. Anisan'ny antony anankiray lehibe mampandroso antsika ny fahalalantsika fa misy zany fa tsy hoe manompo fotsiny tsika. Fa maninona Andriamanitra mametraka an'izany prinsipe zany satria tiany ho fantatsika fa tsy zava-poana ny fanompontsika. Luka toko 4 ny 5:30. Inona ny voasoratra amin'ny Luka toko 4 ny 5:30. Anisan'ny tiako ampaherezana anao ty teny ty fa mahafinaritra. Ity le momba n'le Samaritana tsara fanahy nahita n'le maratra dia nentiny tany amin'ny mpitsabo. Nandalo ny mpisorona tsy ndraran'le marary fa maika andeha hanao fanompona hono izy. Mandalo ny mpisorona be mbola mpanandratra tena amin'ny hevitra masina indrindra mihitsy. Fa nanlalovany fotsiny fa Samaritana kely tsara fanahy nandray ny sady tsy mpisorona ny tsy jiosy. Gentilisa. Dia zao ny zavatra nitranga. Amin'ny 5:30 amin'ny Luka toko 4. Ary noho ny ampitson'iny dia naka denari roa izy. Ka nomeny ny tompo-tranom-bahiny sady nanao taminy hoe tsaboa izy ary na ohatrinona ny laninao mihoatra no ireto zay eto an-tanako reto dia honerako rehefa miverina. Io teny io nampahelo be anahako. Anonotra Jesosy amin'ny fotoana iverenany. Ho an'izay rehetra mino fa iveriny Jesosy dia anonotra izy. Misy zavatra tsy voatery ho raisitsika eto ambonin'ny tany fa misy zavatra endrasantsika n'Andriamanitra antsika ny amin'ny mandrakizay. Zay mahatonga Jesosy rehefa niteny tamin'ilay mpanan-karena izy zay voakejany vola amin'ny fony dia tsy afaka nandrosina anaraka an' Jesosy tsara hoe am'dio ny fananao dia ome malahelo dia avy anaraka dia nalahelo be dia lasa niala an' Jesosy fa tsy nanaraka an' Jesosy moa. Dia hozy Jesosy nanoe an'ilay izy hoe mba hanana rakitra tsara any an-danitra ianao. Zany hoe misy rakitra zany any an-danitra. Ny fanatitra any an-danitra zany tsy le fanatitra hoe ataontsika amin'ny fahazana le fanatitra vokatry ny fo ataontsika ho an'Andriamanitra. Ny fanatitra tena mendrika indrindra dia jereo fa ny olona rehetra na Jesosy aza dia nandray valim-pity satria rehefa tsara ny kalitaon'ny asa dia mahakasika amin'ny fon'Andriamanitra foana. Ary tadidio fa tsy zavatra ataontsika fa ny kalitaon'ny toe-pontsika ny motivation eo mpanompontsika anazy. Ny mila fantatsika koa fa indraindray raha miteny Andriamanitra hoe mahafoy raha misy nahafoy any reto dikany hoe fahafoizana tsy mitovy amin'ny fanomezana. Ny fahafoizana fanomezana tsy misy raorao afoy ny dikany. Dia ny dikany hoe rehefa nomenao le dia azon'le olona homena olo-kafa indray. Fa tsy miteny hoe iny lamba nomeko azy kay nomenao azy indray fa tsy nomenao an' Jesosy.
ohatrohatr'izay le zavatra mitranga. Dia hitanao le teny kafara kely sao mba nataoko azy nefa zao navaliny hay le izy kay mbola ho an'ny olona ihany fa tsy ho an'i Jesosy. Fa zao no tiako hotsorina amintsika. Raha tianao Andriamanitra hamaly fitianao any an-danitra sady eto ambony tany satria miatrika ny asan'Andriamanitra tsika, dia izy zavatra rehetra tanterahantsika nao amin'ny olona nao amin'ny asan'Andriamanitra dia ataovy ho an'i Jesosy tsy misy raorao. Nao ataon'ny olona hoe adala azy ianao dia mijoroa amin'izany sitrapon'Andriamanitra izany. Aza mihevitra koa ireo mpanaovana hoe andray valim-pity ianao. Fa Andriamanitra no efa niteny fa izy no hamaly ianao. Ny dikan'izay raha vao fanompoana miandry valim-pity dia eo amin'ny nofo ihany ny vao misy ianao. Fa raha fa manompo ianao tsy misy retoro. Fa tena hoe manome voninahitran'Andriamanitra amin'ny ataonao rehetra, Andriamanitra efa misaina ny hamaly ianao. Ary rehefa izy ny saina hamaly ianao, any amin'ilay zavatra tsy vitanao reny ny kasihany. Eo amin'ilay fotoana hoe tokony ho faty ianao no atsangana ohatran'ny Dorcas. Mba eritreretana hoe Dorcas mbola nilaina dia mifoazy Petera satria mbola tsy misy Dorcas 2. Tezy Andriamanitra toy izy aloha ny asanao dia mody amin'izay no radory. Fa ohatra ny tena tsy mety aloha ny andananao mialoha. Zany raha mbola ilain'Andriamanitra no nepasana azy foazy ohatran'ny Lazarosy. Eritrereto Lazarosy erisakafo aminy fotsiny eo amin'ny Jona 2:20 namoaza Jesosy any Lazarosy tsy hitako. Tsy apôstôly be akory Lazarosy. Tsy hoe rehefa avy eo dia ary dia nisolo amin'ny Petera Lazara. Tsisy an'izany eo. Fa inona no namoazany any Lazarosy tao? Iarisakafo amin'ny ambony latabatra Jerome Genesis 2:20 amin'ny Jona 2:20 iarisakafo fotsiny Jesosy Lazarosy dia mifoazy ny efara. Ianao zao mieritreritra hoe ty Lazarosy ty koa matoa tena nifoazy ny farana tao am-pasana tao varatra be vao mitsangana eo ngamba amin'ny onction sy ny fanompona tena lasa lavitra Lazarosy Jona 2:20 ary Lazarosy dia niarany sakafo tamin'ny teo. Ny ankoatran'izay tsisy tantara momba Lazarosy tsony. Niarany sakafo dia vita mission dia mahazo matory indray. Ka n'Andriamanitra zany fananganana maty farana tsy hoe zavatra grave be fa miarany sakafo fotsiny dia mety. Ka le tsy niany amin'ny zavatra ataonao le izy fa nitoeponao le izy. So ianao mieritreritra hoe nahavita nanangana maty 520 mataitra n'Andriamanitra. Olona resakafo amin'ny farana ny foaziny eo. Taoko zany zavatra maivana kely zany amin'Andriamanitra. Tsy any amin'ny qualité de miracle no alalana fa olon-dehibe nao fa amina toepo mahavita ny antom-pisinao sy miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsara angatsy mareteka ao an'Andriamanitra. Tena zay mihitsy le vérité. Tokony hatongavana ao anatin'izy noho izany aza maiky ny aneo. Fa mety ianao raha vao fisehony ivelany zéro ianao. Zéro. Aza mezaky ny tsara ao mason'ny olona zany. Fa ampangan'ny toetra ratsy eo. Ary rehefa miseho le toetra ratsy, ianao ianana fa baraka eo. Zay le lazaiko hoe tsisy olona nafitay atsalaka fa mpangainy fofona. Dia tsika mila miomana ao anatin'ilay izy hoe alao za isasa mba ho ren'Andriamanitra fa niovako mangingina. Ohatrany hoe indray eritreretra kely ohatray miala tsiny fa za tena olona mahitsy be rehefa mitory teny. Dia nandray izy tena lasa fa tena madio be ny ao anatin'ny foko rehefa mizaran'izany teny zany. Dia raisao fahadiova-tsaina koa izy fa tsy hoe vao miteny mahagaga anahy dia zao rehefa miteny ianao hoe ISIKA dia tsy mampanina ny olona fa reo andeha angery dia ohatran'ny hoe teny ratsy zany le izy. Azo nefa zavatra anankiray no manina mihitsy ny saina ho andevozon'ny frantsay. Fa rehefa teny frantsay dia ok fa rehefa teny gasy dia tsisy. Zay le fanandevoza-tsaina. Mametraka ny lanja ny tenin'ny hafa ho sarobidy kokoa noho ianao fa manina rehefa tenin'ny hafa dia ianao tsy miketrona. Fa rehefa teninao dia mampiketrona anao le izy ohatran'ny hoe teny ratsy zany. Mila miova amin'ny fisainantsika. Hitanao amin'izay le fiatretana. Zavatra ray ihany resahana. Ohatra hoe andeha hipipi ahako dia tsy mampanina ny saina le pipi. Fa rehefa andeha hamany dia ohatran'ny hoe teny ratsy zany le izy. Azonao rehefa le petraka le izy le réaction tsy dia zavatra anankiray ihany le izy. Noho izany misy fotoana koa tsika ao amin'ny asan'Andriamanitra mila mandio ny fiatretan'ny fisaintsika sy ny fotsika eo ampiatrena izay zavatra ampanaovin'Andriamanitra antsika. Zany rehetra zany mila fahafahana daholo. Za rangahy tena misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny hanairana antsika ijoro arak'izany. Tena tiantsika rehetra Jesosy. Eto Famaranana dia te hiteny hoe reto le zavatra tiany Baiboly hatongavana. Hitanareo ny fanomezana rehetra avy any ambony dia misy fandraisany amin'ny toepanahy. Ianao zany mila mamafy fanetretena dia Andriamanitra mampitsinja anao an'ireto zavatra reto. Rasany boky ohabolana ohatra ao ve tsika ohabolana 2:24 ny valy ny fanetretena sy ny fahatahorana ny Jehova dia arena, voninahitra ary fiainana. Averiko ny valy ny fanetretena sy fahatahorana n'Andriamanitra na fahatahorana ny Jehova
dia reto telo reto arena, voninahitra ary fiainana. Tsy hoe tsy hitan'Andriamanitra akory ny fahanginanao sy ny fandeferanao. Tsy hoe tsy hitan'Andriamanitra akory ny fandeferanao sy ny fanetretenanao. Zany no mahatonga an'Andriamanitra mijoro mamaly fitianao amin'ny fahasoavana. Meny arena ianao, meny voninahitra ianao, meny fiainana ianao satria ianao manaiky hanetretena. Hitanareo fototra fanetretena daholo le izy. Zany hoe namboly azo ianao, misy voa atao hoe fanetretena na fafinao. Tsimoka le fanetretena dia rehefa avy eo manome fruit atao hoe arena, voninahitra ary fiainana le izy. Misy fototra ara-panahy iorenana avokoa ny soa rehetra avy amin'Andriamanitra. Na inona io. Noho izany azadino ry havako malala mpamaly soa Andriamanitra. Mpamaly soa izay mazoto mitady azy izy. Rehefa tsy azonao zany dia tsy iainanao zany. Ary mila mitandrina ianao satria ireo zavatra rehetra iainanao sy ny dinganao rehetra ambonin'ny tany na tsy inonao aza dia tsy maintsy hivaly le izy ary tsy maintsy handray vokatra zany tsika tsirairay avy. No amin'ny tsara zany no amin'ny ratsy zany. Mila azotsika tsara zany fa ny fahataterahan'ny asan'Andriamanitra rehetra dia misy fo manaiky hanao sakrifisy. Zany atao sakrifisy. Ny sakrifisy amin'ny fotoana tokony hitabatabana ianao mangina. Amin'ny fotoana tokony hitsotra ianao no asaina mandefitra. Amin'ny fotoana tokony tena hieritreretana ratsy ianao misaotra an'Andriamanitra tampoka. Ka isika tsy natsoina hiandro valim-pity fa Andriamanitra efa nanomana valim-pity ho antsika eo am-panimpona ho an'ilay mitoetra misy fiandriana mandrakizay ny voninahitra. Mino amin'izao fotoana izao fa atsika ireo teboka anankitelo aloha iandohan'ny asan'Andriamanitra amin'ity andro voalohany ity izay rahantsika atao anatin'izao fotoana sarobidy izao anomboantsika an'ilay hoe isika mihevitra ny asan'Andriamanitra dia ataovy azo antoka ary fa izay fomba fihevitra izay ho an'ny asan'Andriamanitra dia ao am-ponao tokoa voninahitra ny anarany. Ho an'i Jesosy Kristy ireny ilay tompony teneny ny voninahitra mandrakizay. Mino fa nahery daholo isika ndao hariva afaka. Sotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy fa miasa mahery ianao. Sotra ny tsirairay avy izay miaraka aminay eto eny tokantrano any ihany koa manaraka an'izao fandarana izao satria fantatro fa miampita ao anatinay ny teny. Asanao zay rehefa hevitra ny asanao zay dia tianao tena iombo-po tanteraka aminao ao anatin'ireo tenim-pahamarina rehetra voarainay anamboaranay ny lalanay sy ny fomba fijerinay tonga anay ho fantsona tsara azo ampiasaina hiatrika ny asa mba hahatonga anao ahazo aina satria efa voavolavolanao saina sy ny fonay hiatrika an'izany asa zany. Tsy ao anatin'ny asa fanimpony zay ny saina ahazo tombony. Tsy ao anatin'ny asa fanimpony zay no eritreritra mandray valiny fa ny valim-pity ho anay dia efa tanteraka ao aminao. Zay nefa Andriamanitra tsy hanakana anao amin'izay fomba rehetra tianao ampahitana fitianay satria afaka mikasika fon'olona ianao, afaka maniraka goaika ianao, afaka manao fa zay mino sy mahatoky fa Andriamanitra ny valim-pity ianao. Aza vela isy iaina ao anaty vesatra eo am-panimpona fa ataovy tanteraka ao anaty fo maivana atonga anay tsy angidy, atonga anay tsy eritreritra zavapoana, tsy saina zava-dratsy fa iaina ao anatin'ny fitiavana pura miaraka aminao ny zavatra rehetra sy ny fafana rehetra azonao atao eo amin'ny fiainanay. Mino zay Andriamanitra fa zay tsy saina ninninona akoatra ny hoe hanompo anao zay ary ny zavatra rehetra dia hanomezanay voninahitra anao satria avy aminao. Sotra ny amin'ny fofinaina izay mbola lavitra noho ny zavatra rehetra sy ny sakafo hoaninay. Sotra ny amin'ny masonay mbola mahita satria jiron'ny tenanay zany. Sotra ny amin'ny sofinay mbola mandre satria ahafahanay mandray zavatra avy amin'ny manodidina anay zany. Sotra ny amin'ny vavoronay mbola miaina, vavanay mbola afaka amin'ny sakafo. Akoatra ny sakafo ambony latabatra ny appétit hinana an'izany izay mbola sarobidy lavitra. Misaotra ny amin'ireo zavatra sarobidy sy mihoatra mbola tehirizinao mandrakandroany eo amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ireo fiainam-panahinay tsy avelanao atory fa mbola ampijoroanao mandrakariva amin'ny sitraponao isan'andro. Misaotra ny amin'izao teny fiainana izao Andriamanitra izay mamangy anay andro aman'alina, manaitra anay hijoro amin'ny sitraponao. Misaotra anao manokana fa raha hiatrika ny asanao Jesosy dia mahatoky fa miaraka amin'ny toe-po vonona hijoro amin'ny sitraponao indray izay rehetra. Taio ny pastora tsirairay avy, taio ny mpiara-manompo tsirairay avy, taio ny olona ny tokantrano any tsirairay avy. Andray izao taona izay sy aina amin'izao teny izao dia misaotra amin'ireo vokatra tsy takatry ny saina voapirofo ara-pamatana sy fahagagana ny amin'ny fomba anao ny amin'ity taonjobily ity. Fantatray fa ianao ny asa tsy olona fa raha zay ary ny tsy hoe tena ampiasaina sy ny etsetra vato ny afaka mbola ampiasainao indray fa misaotra fa mbola olona kely no ampiasainao
isehoan'ny herinao lehibe ary ampiasao foana ny fonay mba ho tena ho tafatoetra ny fanetretena sy joro amin'ny sitraponao an-trany mba ho voninahitra ao rery ny antom-pisiny eto ambany masoandro amin'ny anara mahery Jesosy Kristy vela masina manan-kely avy any Nazareta na zany manitsy mangataka sy ny vavaka izany misaotra tompo ny marary ho sitraninao ny malemy ho tanjahanao ny moana ho ampiteneninao satria tonjobily zao ny mahantry nokafanao lala ny fampahitana fitimba hahafahany miaino anaty fitobahana ny osa rehetra ho ampatanjahana ary ny fiainam-panahy reratreraka homenao hery be Andriamanitra ary za mino fa ny lanitra dia ho an'ny tsirairay avy izay voaomana ka manomana ny fony isokatra ao amin'izany misaotra ny amin'ny fiainana mandrakizay izay ho manina ao anay misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny fitahinao izay tanterahanao amin'ny fiainana isan'andro ianao rerinao ambadika izany ary voninahitra ao anao rery mandrakizay Jesosy Tompo saotra fa tanteraka izany androany hariva ho voninahitry ny ray zanaka ary fanahy masina amen. Raisy nitsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Veloma tompoko mirary soatsika rehetra.